salamo fa raika amby folo amby zato ka ny andinin'ny voalohany efaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloia, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan'lehibe. Izany salamo fa raika amby folo amby zato zany no entina hiarabananao avaty am-po ary ampitainany aminao mihitsy, arabaina manokana satria eny-pahasoavana ianao, eniky ny fitahiana sy eniky ny fiarovan'ilay Andriamanitra tompontsika ka ratro izao fotoana izay hifanarahantsika izao ndray, hiarahantsika iray fosaina hidera an'Andriamanitra. Atahoana tokoa moa tsy hiderin'Andriamanitra noho izany fahasoavana, fitahiana, fiarovana izay nomeny antsika menaka amin'izany. Koa dia andeha izany mihitsy no anakambanantsika ny fosiny saina hiderana azy noho ny fitahiany sy ny fahasoavana. Tsy adinonay koa ny manonona ny fiadanan'ny tompony ao atokantranoana sy eo amin'izay rehetra manodidina anao. Ho enty zany fiadanany zany mandrakariva ny tokantranontsika tsirairay avy. Dia mifara indray zany miaraka aminao amin'ity androany ity, miaraka aminao hidera sy hanandratra ny voninahit'ilay Andriamanitra izay tompontsika. Amin'ity androany ity dia manana vahiny indray isika miaraka amintsika, ary izy ireo no hanome antsika ny fitaritana amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy, amin'ny alalan'ny hira izay hideranan'Andriamanitra ary hiarahantsika hidera amin'Andriamanitra ihany koa. Andeha akambana mihitsy ny fosiny saina amin'izy ireo hiderin'Andriamanitra ary amin'ny voninahitra azy. Dia maka-toerana ianao ary andeha mifantoka amin'izany fideran'Andriamanitra miaraka amin'ny vahiny saina izany. Tawary.
fiderana mitambatra dia fa no miarabanao sy ny ankonanao izay manaraka ity antsakira fiderana ity ny rarianay dia hitondra fifaliana ao anao ary andraisanao fanapa-kevitra ny hira rehetra izay ataonay ao am-pona izao no hira izay narahantsika teo manana fanantenana sahady isika fa ho avy ilay andro mahafinaritra izay iaonantsika amin'i Jesosy Kristy. Ny hira manaraka indray dia izao ho any amin'iza tokoa moa isika amin'izao fiainana izay sarotra lalorovantsika izao. Mety nandalo fahoriana ianao mety tao anatin'ny tebotebo sy ny zavatra maro samihafa ity hiri-ty dia ampaheranao ho any amin'iza. Wanyaminiza muiza harirai Wanyaminiza hafasianao Wanyaminiza nuyanteranai afatini Rani tuantani te fandalovana handani chani fialofana si mahavontsy izao tontolo izao handani chani fialofana Fandalovana Zanie tuantani te fandalovana
betsaka ny zavatra aralovantsika amin'izao fiainana sarotra izao. Ao ny tahotra, ao ny tebiteby, ao ny yaya. Iza ary no afaka nafaka antsika amin'izany rehetra izany. Iza no afaka hitondra antsika fiadanana. Iza no afaka hanome antsika fahasambarana. Tsy izy izany fa Jesosy Kristy. Ary ao ange ity izy ity, iza no afaka dia ho voavaly izany fanontaniana izany. Yeah.
isaorantsika andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany zay ny arahantsika tamin'ireo vahimina saina tamin'ity androany ity ary dia rahaitsika mandrakariva ny anarany satria manonetsika fotoana malalaka ahafahana manandratra fiderana eo amin'ny sezafiantenany andeha setsika maka aina kely ireo korala ireo dia isika indray andray ny ten'andriamanitra ary amaky sy andray fampaherezana avy amin'ny ten'andriamanitra zany hahatonga atsika araky ny famahazatra ho priterin'andriamanitra sy hiterin'andriamanitra manakariva ka amin'ity androany ity dia ao amin'ny romanina no angalatsika ny epistilo an'ny romanina no angalatsika izany torohevitra avy amin'ny fisaoratra masina zany hahafantaratsika ny toetran'andriamanitra zay tokony hideratsika azy sy hahatonga atsika hanana fanolora-tena hiderazy romanina toko 5 ka ny 9 ny 7 ary ny 8 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa mbola mpanoty isika dia maty hamonjy atsika Kristy romanina toko 5 andiny 1 sy 7 ary 8 eto zany dia taritany apôstôly Paoly isika mianakavy mba hijery ny toetran'andriamanitra anankiray hieritreritra ny toetran'andriamanitra anankiray izay maty hidera mampiloatra fiderana mihitsy izao manko voalaza ny 9 fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy fa fony mbola tsy nanan-kery isika ahoana moa zany hoe tsy nanan-kery zany inona no tiana lazaina amin'izany hoe tsy nanan-kery zany raha jerevana ny teny grika nangalana n'io teny io dia entiny ilazana ireo olona marary ara-batana na olona manana aretina mahatonga fahalemena izay ilay teny grika ilazana nyty hoe tsy nanan-kery ity marary olona marary ara-batana olona malemy tsy afaka mihetsika ary vokatra zany dia zao entiny ilazana mihitsy ilay teny zany hoe tsy afa manoatra tsy afaka manao na inona na inona tsy afaka manoatra ka raha ohatra zany hoe fo mbola tsy nanan-kery isika fo mbola tsy afa nanoatra isika tsy afaka nanao na inona na inona isika dia tena hita mihitsy zany fa mamaritra ny toetra ny mpanota anankiray mifanaraka tsara amin'ny toetra ny mpanota anankiray alohany ny anekeny ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miasa teo aminy ity hoe tsy manan-kery ity zany dia entiny ilazana mihitsy hoe tsy afa manoatra ny mpanota anankiray tsy manan-kery tsy afa manoatra mihitsy eo amin'ny toerana anankiray talohany